Andehantsika resaka kely verset anankiray izay ataony ny olona matrakazy averimberina foana ohatra zao tamin'le situationay hoe volava manao tatouage fitafy dia ny verset tian'ny olona ampiasaina argumentevan'ny olona an'izay zay tsy misy fandraisany mihitsy fa ampiasaina tort à travers de le amin'ny Timothée voalohany toko 4:12 hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinonanao noho ny fahatanorranao fa aoka tonga fianarana ho an'ny mino anao na amin'ny fiteny na amin'ny fitondrantena na amin'ny fitiavana na amin'ny finoana. Azadiny fa taratasy lettre pastorale io nalefan'ny Paoly ho an'ny Timothée zanany mpitondra fiangonana. Ray zay. Dikan'izay ny fikendrena ao anatin'io dia resaka pastoral. Ary amin'ny maha pastoral azy dia hoe fampianarana, hoe ny zavatra zay teneninao dia hiteraka impact ho an'ny olona ka fianarana ho azy le zavatra lazainao. Zany hoe fianarana eto tsy hoe manao copie-coller ary tena dangereux ny kristianina manao copie-coller na ny manao mimétisme. Le mimétisme zany dia mireproduire an'le olona. Zany mahatonga an'ireny olona sasany ireny mampiomehy be hoe manana olona lainy tahaka na zoky ara-panahy dia na ny fiteny ianarana daholo ny fihetsika sy ny fombafomba rehetra tahaka zany na ny amin'ny resaka fiangonana amin'izao fotoana zao dia manao copie bêtement fotsiny ny amin'ireny fiangonana any Amerika sy ny sisa dia zay hono ny atao hoe fifoazam-panahana zay natao hoe manaraka an'i Kristy, tsy fanaovana copie. Na amin'ny fiteny zany hoe ny zavatra lazainao dia micréer impact, zany hoe mi-inspirer. Ka le mi-inspirer tsy copier. Hoe ny fiteninao mi-inspirer zavatra ty amiko, zany hoe mi-créer zavatra ty amiko. Ny fitafinao mi-inspirer zavatra ty amiko. Ka tsy hoe mi-copier ny fitafinao aho fa mi-inspirer. Dia ao anatin'ny inspiration zany hoe inona le message voaray. Za zao i Billy Graham no ataoko hoe mentor ve ara-panahina dia tsy namina fifandraisana ary zay mianaka. Fa ni-inspirer ihany ministère. Zany nefa tsy manao fitafin'ny Billy Graham zay manao costard foana izy. Zany nefa tsy manana ministère ohatra Billy Graham fa tena samy manana nanay zahay. Izy mirona bebe kokoa any amin'ny atao hoe évangélisation de masse. Raha ho an'izay mahalala Billy Graham dia ao anatina stade, zany hoe le mega church. Za tena tsy any mihitsy fa ny any mi-inspirer anahy dia any amina évangélisation de proximité. Hitanao zao fa anao tsy misy avaratra fa saingy le vocation ny Billy Graham no ny inspirer satria Billy Graham niala ny cadre ny fiangonana nisy azy ary anisany nanenjehany tsy azoazo ireo namany tao amin'ny fiangonana nisy azy batista sasatsasany izy iny satria Billy Graham tsy nanana idéna prosélytisme fa ny azy fitoriana ivelany fiangonana. Dia izay lay vision na izay lay ataontsika hoe vocation zay no nitouché. Par contre eo amin'ny manière nitondrako ny ministère dia tena mifanao nord sud zay mianaka. Hitanareo izy fa tsy hoe ny fitafin'ny Billy Graham no alaiko tahaka, ny fiteny Billy Graham no alaiko tahaka, fa ny zavatra zay nampianariny ny teniny no mi-inspirer ahy. Dia ohatra zany raha raisiko amin'ny tenako eto zao resaka hoe fitafy raha ataontsika hoe impact any amin'ny olona zay mijery an'io raha tokony izy dia zao hoe mi-inspirer liberté, hoe le authenticité no tandrahana ao anatin'le izy. Tsy hoe mivoy na mampirisika anareo hoe manaova navavolo anareo na manaova tatouage anareo fa ny zavatra tokony miampita any aminareo dia hoe pourquoi ary efa nisy ny tena zany hoe ity olona ty manana an'izay notion de liberté amin'ny fomba hanehoany ny filazantsara zay. Dia izay no fianarana izay le hoe le notion de liberté fa tsy hoe manao karazana militantisme ny amin'ny hoe ity ny norme ny fanaovako an'izao sy ny fihetsiko rehetra tsy miteny aminareo misy ity ny référence raha zay koa dia diso.
fa le zavatra dégagena ao anatin'le izy le message apitainao ambadik'le izy de hoe vivez votre foi de manière authentique, sincère et libre. Ny fomba iappliquenareo zay anareo manokana indray fa tsy voatery manao mimétisme miainga avy amin'ny pratikako. Izay le hoe aoka ho fianarana amin'ny fiteny, amin'ny fitafy, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana. Voalaza ny epistireo any Hébreu hoe jereo izy reo olona ray aman-dreny ara-panahy teo aloha dia ahora ny afarany ary arao ny finoany. Zany hoe tsy manarakefa ny zavatra zay nataony fa mandinika ianao dia misinspirer miainga am'izay. Tena important be ny fahaizana manavaka hoe inspirer et non copier. Inspirer, mi-inspirer le izy. Misy olona zao ohatra manao travaux na chef d'œuvre na tableau de mandehandeha eny amin'ny arabe iny izy de misy zavatra manaitra azy de mi-inspirer azy iny avy eo izy manao hosodoko izay tsy le zavatra hitany masony iny reproduisevany amin'ny tableau fa zavatra hafa mihitsy fa iny no mi-inspirer ny réflexion-ny ka mahatonga ouverture ho amina idée vaovao. Ao le inspiration tsy mijanona eo izy fa manokatra ny sainy ho amina hevitra vaovao. Izay le lazaina amin'ny Timoty voalohany toko efatra andininy faharoa amby folo. Fa tsy hoe i Timoty ireproduire ny Paul. Paul zao missionnaire, i Timoty nefa ny pasteur. Donc tsy natsona i Timoty hanao copie-coller an'i Paul hanao pasteur. Azonareo hanao missionnaire. Donc zay le izy fa aza ampiasaina vilana hoe de modèle le fanaovana olona modèle ity tena dangereux satria misy esprit de culte de personnalité ary misy esprit de gourou ambadika zay zavatra zay fa tsy modèle zay fa source d'inspiration fotsiny ihany. Samy hafa be zay. Samita Andriamanitra tompoko.